Najoro kosa ny fikambanan'ny mpanao gazety miaro ny zon'olombelona mba ahafahana manampy ny mpiarabelona izay iarany herisetra indrindra ihany koa ny tsy fisian'ny fanjakan'ny famarinana manoloana ny fananan'ny olombelona zo iray maneho hevitra ihany koa na ihany koa manana zo iaina amin'ny ankapobeny androany ary dia nisy ny fiaraha-midinika ahafahana manombatomba ny vina amin'ity taona vaovao ity. Nandritra izay roa volana nijoroany fikambanan'ny mpanao gazety miaro ny zon'olombelona izay moa dia efa nahatratra 10 ny fitarainana izay azon'izy ireo mahakasika indrindra ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Ny resaka ady tany an-trano ny tena mibahana ary mampisy olana ny olona eto an-toerana. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny fampijaliana ny vehivavy ao an-tokantrano ary koa ny fanararaotana atao amin'ny zaza tsy ampy taona indrindra fa ny fanararaotana ranofo. Adidin'ny mpanao gazety ny mampahafantatra ireo tranga mahazo ny fiarahamonina eny amin'ny misy azy tsirairay eny ary fanampiana ho azy ireny indrindra ny famoahana ny vaovao misy. Ity zavatra atao ety dia natao indrindra anehoana fa mbola misy ny herisetra miajady eny anivon'ny fiarahamonina eny. Hitantsika teo zao ny ankizy tsy mianatra mihitsy dia raha mba ankinina amina mpampianatra dia ny mpampianatra indray no manao zavatra tsy mety amin'ilay ankizy ka misy ohatra ny fanolanana araka ny henontsika teo. Misy koa ny tovovavy izay miasa any an-tranon'olona any dia voahitsakitsaka ny zoro satria tsy mandray karama izy ireny fampiasainao tsy mahazo mivoaka tsy mahazo miteny tsy mahazo mifandray na amin'iza na amin'iza. Adidin'ny mpanao gazety no manampy ireny olona ireny mba hihohitra ka ahafantatra ny lalàna amin'ny fiainana zany. Vonina hijoro arak'izany ny fikambanana anampy sy hiaro ireo izay hiarany herisetra ka hitaky ny zon'izy ireo. Efa misy ihany koa moa ankehitriny ny fiaraha-miasa amin'ny pôlisy misahana ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona. Ny fikambanana moa no mandray an-tanana ny fitondrana ireo zaza tsy ampy taona hiarany herisetra eny anivon'ny mpitsabo ka ny taratasy azo avy amin'ny mpitsabo no entina atao pirofo hitoriana ireo nahavandoza. Mandritra ity taona vaovao ity moa dia ho ataon'ny fikambanana lahara-pahamehana ny fampiarana ny zon'olombelona.